Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana izay ataoko eto androany indray a. Araka ny hitantsika dia efa teto nanazava resaka hafa fa zao tsika satria voaray avy any Madagasikara ny valin'ny fitoriana izay nataonay mikasika ny fangatahana eny anivo ny cour électorale na ny HCC ny invalidation na ny filazana fa tsy manan-kery ny filatsaham-kofidiana nataony Andry Rajoelina tamin'ny 2018. Ny valiny moa zany raha ohatra ka raisitsika amin'le fiteny mahazatra ny HCC dia hoe azo raisina, zany hoe mety zany le procédure fa tsy mitombona ozy izy. Ho azavaiko amintsika eto satria nomeko io zany le didim-pitsarana fa tena terme juridique tsy azon'ny sarambabem-bahoaka le izy dia ho azavaiko amintsika ary ho lazaiko koa inona ny conséquence an'io. Voalohany indrindra aloha zany dia ny eto ambany masoko eto le izy dia zao araka ny raha-patsahiviko zany dia nametraka fitoriana ny tenako Faniro Soerinaivo ama candidat tamin'ny 2018 ny tenako candidat à la présidence tamin'ny 2018 ny fidy inscrit teo amin'ny soratra teo amin'ny liste électorale ary candidat raha teo dia narotsaka tany daholo zany taratasy zany. Ny antony izay dia hoe mba hananana n'le atao hoe qualité pour agir na hoe ny fahafahana mitory. Izay qualité pour agir zay dia nolazain'ny HCC hoe eny tokoa hita fa ny soratra tao anaty liste électorale izy ary ny fidy ary candidat raha teo koa noho izany dia azo raisina ny fitoriana nataony. Nilaza koa izay hoe ny antony fametrahana fitoriana dia satria fantatra taty aoriana tsy tamin'ny 2018 tsy tamin'ny 2019 tsy tamin'ny 2020 fa tamin'ny juin 2023 zany hoe ny fahatelo ambin'ny folo ny volana jona telo amby roapolo sy roa arivo no fantatra fa very nationalité Rajoelina fa kay izy tia efa nanomboka ny taona 2024 no natao naturalisation, nahazo naturalisation. Isika rehetra teo vao nalala an'izay. Raha ohatra zany nalala an'izay ny HCC tany aloha tany dia mandika lalàna izy raha mbola nanaiky ny filatsaham-kofidiana ny Andry Rajoelina. Eto zany zao dia nametraka fitoriana izahay nilaza hoe satria tsy nanana ny zom-pirenena malagasy olio tamin'ny 2018 ka noho izany dia mangataka izahay ho lazainy ny HCC fa tsy nafeno fepetra izy tamin'izy nilatsaka ka dia tsy ara-dalàna ny nahanan'iny. Zay fangatahanay. Zay tsy nangataka tamin'ny HCC ilaza fa tsy manana nationalité malagasy Rajoelina. Izahay tsy nangataka tamin'ny HCC ilaza hoe mbola mahazo sa tsy mahazo mirotsaka intsony Rajoelina amin'ny 2023. Dikan'izay zany dia misy nuance kely le izy. Namaly moa zany izy moa tia Andry Rajoelina tamin'ny alalan'ny mpisolo-tenazy zay nisoloan'ny directeur des affaires juridiques Andriamampiandra Asindraibe Christiane. Eo aloha zany dia fa tsy mety hoe amin'ny fomba ahoana moa zany ny directeur juridique ny présidence no isolo-tena ny Andry Rajoelina à titre privé any amin'ny HCC. Satria tsy raha mpanjakana io, tsy raha ny présidence io fa raha mavosiketa ny Andry Rajoelina. Andry Rajoelina en tant que Andry Rajoelina mise en cause fa tsy président.
eo zany de efa tsy mety le fampiasana lesy zany mbola tsy hidirantsika lala fa ampisehotsika fotsiny hoe tena manara-dalàna ve ty fitondrana ity. Ary ny antony anazavako an'izao de tena teneniko anareo tsy hoe fandaninandro akory fa mila isika malagasy mahafantatra inona ny lalàna, ahoana fampiarana ny lalàna, ahoana ny ataon'ireo mpampiatra lalàna. Izay zany ny tiako ho hitantsika, ary ataonay mivandravandra mihitsy ohatra ny ahoana ny fandikan-dalàna ataon'ity fitondrana ity. Izay io raha hitendry zareo satria efa mandeha manko ny publication izay ataony ny fiadinisy moa ty ramatory Narakotomanga akapoy amin'ny vato no ny loha fa Andry Rajoelina de malagasy. De tsy haiko hoe taiza izy namaky an'izany tao tanatin'ity didim-pitsarana ity fa le sady diso zany ny analiziny no hitako hoe tena tsy mitafatafa raha matoa amin'ny zavatra tenenina de mampalahelo ihany raha olona ambony toerana ohatr'ireny kapoy amin'ny vato ny loha fa Andry Rajoelina de tsy maintsy lasa teo izy hoe tandremo raha rehefa kapoky ny olona amin'ny vato koa ny lohanao de azagaga satria anao ihany nampianatra an'izany mety tsy ny lohan'ny olona ny akapony fa mety zavatra hafa. Zay zany tiako tenenina amin'io. Zao koa nefa tsy maintsy zavaintsika ty didim-pitsarana ty satria miakina amin'ity didim-pitsarana ty koa ny ahafantarantsika hoe azo atokisana sa tsy ny HCC zay hitsara fifidianana manomboka amin'ny 17 ny volana septambra 17 volana aogositra ho avy zao, zany hoe rapitso. Milaza zany izy ato ny solitena ny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe izy tsy nilaza hoe mahazo milatsaka sy na tsy fa zao zany teneniny hoe fanakorotanana fotsiny ihany satria efa akaiky fifidianana hozy izy io fitoriana zay nataony fanirisoerina iveo. Ary Andry Rajoelina dia nanana certificat de nationalité porofo tsy azo lavina ny fananany nationalité malagasy. Ary manampy izy hoe raha ohatra ka very nationalité any Andriamatoa Andry Rajoelina de tokony misy décret milaza an'izany ka nefa tsisy décret milaza fa very. Io moa zany de mbola averintsika ihany, averintsika foana ary mbola averintsika hatrany ho an'ny olona feno taona izay navita fitsara-maramila de tsy mila décret de perte de nationalité fa very avy hatrany ny nationalité rehefa mangataka ao anatin'ny fahafenony taonany ianao. De namaly amin'izay zany ny HCC io manko ny tena m'intéressé atsika fa efa fantatra ina fangatana efa fantatra ina ny navaliny de zao ny nataony. Nangataka ny avokanay maître Erika Rafidson zay isorana be de be anazy ny fasahiny sy ny ataontsika hoe ny fanampiny sy ny fikelezanaina mitaky ny rariny sy nitsiny eo anivon'ny fitsarana satria izy rery ny avoka zay masamijoro masamitondra ny fitoriana zay ataonay aty amin'ny fanoherana. Zao zany nangataka izy ataovy publika ty débat amin'ity mba hanaovanay plaidoirie publique. Azo atao zany fa nandany HCC satria matahotra horakorahan'ny olona eo ao anatin'le fitsarana zay publique. De no laviny zany ny fangatana hanaovana publique an'le audience. Laviny ozy izy. De nilaza indray izy hoe sur la compétence de la haute cour constitutionnelle. Milaza izy fa ny momba ny constitution, ny momba ny conformité la constitution, règle de conflit, nanana. Tany saina daholo zany ny compétence-any de milaza izy hoe satria ny article 60064 momba nationalité dia milaza fa ny resaka mikasika nationalité rehetra dia alefa eny amin'ny milaza hoe ny décret de naturalisation sy intégration amin'ny article 55
dia avoakany amin'ny journal officiel de la république ka noho izany ozy izy dia tiany mpanao lalàna lazaina fa ny compétence dia ho an'ny initiative du gouvernement. Zay zany ny filazany HCC hoe zany ozy izy de midika fa any amin'ny initiative ny gouvernement no afahana déclarer an'izany nationalité na an'izany perte de nationalité malagasy zany. Eo zany tsika miteny fa nianatra ve sa tsy nianatra reo ao amin'ny HCC reo satria mazava de mazava ny lalàna mikasika an'izay ao amin'ny article 60 et suivant milaza fa eny amin'ny tribunal de première instance no mandeha ny resaka nationalité ary izahay tsy nangataka tamin'ny HCC hoe lazao fa tsy manana nationalité intsony Rajoelina. Ny nangatanay de hoe invalideo lazao fa tsy ara-dalàna ny filatsahany Andry Rajoelina satria izy tsy manana nationalité ary noporofoinay fa tsy manana nationalité izy. Anjaran'ny HCC zany ny miantso mandefa ADD na hoe jugement avant dire droit na hoe didy savaravina na mandefa lettre pour conclusion écrite manao an'le question préjudicielle any amin'ny tribunal de première instance. Nahoana ny tsy nanao an'izany ny HCC? Fa eto izy de milaza hoe ny gouvernement no tokony hamoaka an'izany. Efa tenenina fa tsy ny gouvernement no mamoaka décret satria ny décret dia tsy natao an'ny olona feno taona. Ny olona feno taona naka nationalité vaovao tsy mila décret fa to de very magasy azy. Fa ny olona efa nanana nationalité hafa ankoatry ny magasy azy tamin'izy mbola minorité mbola tsy ampy taona na tamin'izy voateraka no mangataka décret anarina zany nationalité zany. Dika an'izay tsy compétence ny gouvernement le izy. Faharoa, raha ohatra ka hoe miteny izy ato hoe en tout état de cause ni la juridiction constitutionnelle ni aucune autre juridiction issue de la fonction juridictionnelle ne peut s'immiscer dans les compétences dévolues par le constituant pour constater la perte de la nationalité en vertu du principe de séparation de pouvoir. Il ne relève pas de la compétence de la haute cour de dire et juger que M. Andry Rajoelina a perdu la nationalité. Tintenena zany de hoe ny gouvernement hono no mamoaka journal officiel milaza hoe very nationalité ny Andry Rajoelina. Zay honya no andrasana. Déni de justice zany re olona. Zany atao hoe ny fotsy avadika ao mainty. Tsy hitanao zay elana bala hoe ahoana ny fomba tsy hanaovana le question préjudicielle. Satria fatana raha manao ny question préjudicielle io izy. Tsy afaka andà mihitsy ny any amin'ny tribunal de première instance na iodikoviana iodika havanana. Hoe tsy apiatra ny article 42 sy ny article 43. De aleon zareo miala amin'izay anao question préjudicielle zay de lazainy fa hoe satria selon le parallélisme des formes ni décret de naturalisation si de perte de nationalité mivoaka amin'ny journal officiel dika zay compétence du gouvernement. Raha hoe tsy mahay de keko fa mahay fa manodikodina ny fahaizana amadiana ny fotsy mainty. Tsy ometsika ina moa ty? Tsy ometsika confiance io HCC satria nahoana? Tsy manana ny fatokisantsika io satria nahoana? Araky ny hitatsika tamin'ny herinandro teo efa navoaka antsika hoe ny président ny HCC ao anatin'ny mpikambana ny HCC de misy vadiny SGAP, vadiny Dina Andriamaoly, secrétaire général adjoint à la présidence, dia vadiny Rojo Nyaina Andriamaoly.
tsy afaka zany zareo tsy resaka momba ny dossier mpitsarana io ahoana reto nanaovantsika an'io ahoana raha vao ataonao io dia etotsika tonga dia rava daholo ny tsenanay ato amin'ny présidence ny PGCA Rakotomandimy Benjamin Alexis PGCS plutôt ny vadiny koa dia ao izy amin'io conseiller spécial ny Andry Rajoelina tsy maintsy koa izy tena ahoana ny ataonay amin'ity zany dia hoe patron anay io satria rehefa conseiller spécial zany ao dia patron anao zany ny président asa atao io fa manjary rava ny tsenanay tonga izay dia miala amin'ny toeranay daholo dia migérer carrière migérer arrière ohatr'izany daholo tsy misy vonina na iray aza apiatra ny lalàna raha tia andafy la loi c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Mafy ny lalàna, sarotra ny lalàna fa tsy maintsy ampiarina. Fa any amintsika mahita iodikodinana gauche à droite ohatr'izao izy tsy ampiarana an'ilay lalàna. Zay zany momba n'iny compétence iny. Tiako hazavaina aminareo dia hoe tsy misy milaza ao hoe malagasy any Andry Rajoelina maso ny latsaka ihany izy katsaka tsaramaso ohatran'io zavatra tenenin-zareo io fa ny voalaza ao dia hoe tsy compétent ny HCC satria hoy ny gouvernement ny compétent. Deuxième point, sur la recevabilité de la requête en invalidation de candidature de Andry Rajoelina. Milaza izy hoe fakeko kely vetivetika mamelanareo amaky vetivetika. Considérant de prime abord que l'article 120 alinéa 3 de la Constitution dispose que les arrêts et les décisions de la Haute Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Il s'impose à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles que la liste définitive des candidats au premier tour des élections présidentielles de 7 novembre 2018 résulte de la décision numéro 26 HCC par DE du 22 août. Kanefa, si la requérante entend contester les résultats de l'élection présidentielle, article 66 alinéa 2 de la loi organique 2018-09 relative à l'élection du président de la République, précise sous peine de forclusion que le délai de recours est fixé à 2 jours après la publication des résultats provisoires. C'est entendu. Considérant enfin qu'un fait nouveau peut être défini comme une circonstance dont la connaissance par une juridiction dans le cadre de la procédure initiale conduirait celle-ci à statuer différemment sur les conclusions qui lui auraient été soumises. Dans le cas d'espèce, le décret 046-880 du 19 novembre portant acquisition de la nationalité de Andry Rajoelina fut publié au journal officiel de la République française le 21 novembre. Que les publications au journal officiel, bien que d'un pays étranger, sont accessibles à tous. Déjà, naval n'y rien faire. Ni décision ni HCC irrévocable. Ni candidat fa ny soerinay vo raha ohatra ka te hanao contestation dia manana 2 andro aorianan'ny fivoahan'ny didy ilazana anaovany contestation. Nefa kosa izy raha ohatra misy élément nouveau dia afaka manao izany ny fitsarana raha ohatra ka mitombona le élément nouveau ka dia mamerina mitsara. Azonareo le zavatra lazainy ato nefa nozy izy. Considérant de surcroît que pour rendre ce moyen inopérant et inapplicable à la présente requête en invalidation, la requérante impute au défendeur d'avoir usé de manœuvres dolosives et frauduleuses pour induire en erreur la Haute Cour constitutionnelle, qu'il aurait dissimulé sa nationalité française pour se faire délivrer un certificat de nationalité malgache, que cependant aucune action ni abstention pouvant être qualifiée de manœuvre frauduleuse ou de dol n'est imputable au défendeur pour empêcher la publication du décret.
portant acquisition de la nationalité française dans le journal officiel. Lazainy fa tsy nanao manœuvre hony na dol hony Randry Rajoelina empêchena hoe anakanana ny fivoahan'le journal officiel. Dikan'izay zany tokony efa hita foana io journal officiel io dikan'izay rehefa tsy nahita an'io zany hony izahay mpitory de tsy misy hony zany ny dol nataony Andry Rajoelina. Qu'en tout état de cause, la charge de la preuve des manœuvres frauduleuses ou dolosives ou de la perte de la nationalité appartient à celui qui la lègue, que le moyen de recevabilité de la présente requête fondée sur l'existence d'un fait nouveau, en l'occurrence manœuvre dolosive et frauduleuse, où l'acte constatant la perte de nationalité ne saurait prospérer. Nous izany de lazainy zany fa hoe tsy mitombona ny filazana hoe nafen'ny Andry Rajoelina ny fahazahoany nationalité vaovao satria hony izahay tsy nitondra pirofo hoe nanao zavatra nanafenana anazy le hony ho ary reto amin'ny saina tsy miangatra. Milaza aloha zany ny HCC hoe publika le décret ka tokony ho hitan'ny olona fa maninona izy tsy nahita tamin'ny 2018. Raha ohatra zany ka publika io de ny HCC tamin'ny 2018 zany censé ko mahita an'iny décret iny. Ko maninona mbola nekena le izy mandika lalàna ke zany ny HCC tamin'ny 2018 satria olona zavatra raha milaza izy eto hoe zavatra tokony hitan'ny rehetrarehetra zany. Ko maninona mbola nekena. Faharoa, tsy nilaza mihitsy izahay hoe les manœuvres dolosives frauduleuses no élément nouveau tompoko. Les connaissances du public de la nationalité française de Andry Rajoelina nous fait nouveau. Nanomboka ny 13 juin 2023 ny malagasy tsy vaky volo rehetra no nahalala hoe aizany mana nationalité vaza par naturalisation ary les pertes de nationalité nous fait nouveau. Les nazahoana les naturalisation si les pertes de nationalité nous fait nouveau. Fa tsy le fanafenana an'izay. Azonareo ve le izy? Ny fanafenana zany ny fomba fanafenana zavatra de zao. Ohatra hoe tsy tenenao raha nanana bonne foi Andry Rajoelina de hoe za mana nationalité maro be de arotsaka hoe malagasy, frantsay, russiana, ukrainiana, tout ce que vous voulez. De miteny ny HCC hoe satria anao manana nationalité malagasy ireto nationalité anao reto azonao tamin'ny mbola ianao mbola mineur tsisy problème afaka milatsaka ianao. Fa ny amty ange tsy nilaza mihitsy izy tamin'iza na tamin'iza hoe mana nationalité hafa azony tamin'izy 70 taona. Izay ny atao hoe dol, ny atao hoe dol re olona manomboka androany de fataro fa action ou omission, zavatra atao na zavatra tsy atao. Ka miteraka fanafenana dissimulation d'un fait qui peut être déterminant. Na hoe ohatra zao, ohatra amina resaka mariage na amina resaka vente, ohatra zany varotra automobile ny olona anankiray de soratany ao anatin'ny carte grise ohatra hoe 5000 km. De falery le olona mividy 5000 km. Ka izy ty tsy niteny izy hoe andraso motera vaovao vao vidiko 5000 km nataoko anatin'ny tomobile fa raha le tomobile raha ny chassis no jerevanao dia efa 250 000 km io fa simba ny moterany de nosoloko. Ny tsy filazany le mpivarotra an'izay ka amin'ny fotoana afantaran'le tompony an'izay hoe 2 ans après na un mois après na 5 ans après mety ouais les chassis 250 000 ny moteur 5 000 dikan'izay zany de tsy niteny le mpivarotra hoe nosoloko ange moteur an'io mieritreritra izy hoe
anjaran'le mpividy no mireverifie an'izany fa hita any amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy tompoko tonga de misy erreur sur la substance misy dol zany le fait d'avoir omis de dire que le moteur a été changé de mahatonga annulation an'izany acte de vente zany meko ohatra fandroa indray nareo tsy sanatria akory za homophobe na inona fa ny lalàna ao Madagasikara de mbola milaza hoe le mariage entre deux personnes de même sexe est nul tsy azo atao zany ny mivady raha ohatra nareo lasa milana vavy samy vavy misy olona zany any tany Thaïlande any na tany amin'ny pays tsy fantatro tany izy any de nanao transgenre niova sexe ity olona ao amin'ny Madagasikara tsy malala hoe olona efa avy tokotra hoe avy lehilahy io de nivadika vehivavy na avy vehivavy de nivadika lehilahy de natao ny mariage de gaga izy ety aoriana nahita amin'ny fomba isan-karazany hoe otry ay ty olona nivadiko ty mitovy filaina fivavina amiko fa niova teo anelanelan'izay de eto zany izahay de mbola samy lana samy vavy ny lalàna nefa de milaza hoe tsy azo ny lahy samy lahy sy ny vavy samy vavy ny mivady nul le mariage ary azo angatana annulation de tsy afaka hiteny ny fitsarana hoe efiony ianao na lehilahy nivadinao na vehivavy nivadinao fa satria ianao tokony afaka nijery tany amin'ny état civil zay public hoe lehilahy io sa vehivavy taloha fa amin'ny andro afantaran'le tompony le tompom-bady hoe aiza tia nanambady olona mitovy ina moa ty mitovy sexe amiko ary ny lalàna milaza fa tsy azoko atao zany zavatra fa nul de mangataka annulation izy de tsy afaka hiteny ny fitsarana hoe izy ane tsy nanafina fa ianao tsy nanontany na hoe izy ane tsy nanafina fa izy tsy niteny fotsiny azonareo le izy ohatr'izay le atao hoe dol tokony teny zany olo hoe zange transgenre fa za tsy vehivavy na za tsy lehilahy fa tam'izao daty nanao opération de ohatrany hoe tena vehivavy na ohatrany hoe tena lehilahy fa amin'ny raha ny teny an'izay meloa izy ka nanaiky an'le fanambadiana le olona de tsy afaka annulena fa raha théorine izy no manao an'izay de raha ohatra izany ka tsy niteny an'izay fa de neteny amin'izao fotsiny hoe za vehivavy za lehilahy za tsy niteny hoe za vehivavy na za lehilahy fa io ny anarako malagasy io ny anarako vehivavy na io ny anarako lehilahy io za raha jerena de ohatrany hoe malagasy io za raha jerena de ohatrany hoe lehilahy ohatrany hoe vehivavy nefa dans sa nature transgenre izy ny lalàna mbola tsy mipermettre an'izay de tsy azo ekena izy fa nul le mariage ary na hiteny rahan'le tompom-bady hoe tsy mampaninana le izy fa ekeko ihany hoe fa io nitiako na lahy io na vavy de ekeko ihany ny lalàna tsy mipermettre ny mariage de même sexe nul le izy de ohatran'izay ihany koa ity resaky ty ny lalàna milaza fa rehefa tsy malagasy ianao tsy mahazo milatsaka ny lalàna milaza fa very ny mahamalagasy ianao rehefa ianao naka zopirenena vahiny kanefa ianao efa feno taona ny lalàna milaza fa tsy mila décret ny gouvernement ny fahavereza nationalité anao raha ohatra ianao efa navita fitsara-maramila ary ny lalàna de milaza fa mila manao mila ino moa ty mila manana farafaratsiny nationalité malagasy ianao vao mahazo milatsaka hofidiana izay rehetrarehetra zany tsy feno amin'Andriamatoa Rajoelina de tokony nul le filatsahana kanefa niodikodina ndreto lazainy fa hoe porofoy hoe nafen'ny Andry Rajoelina hoy ny nationalité française tsy anjaranay manaprofo an'izany fa ny profo tsy azo ny lavina de voasoratra anaty journal officiel fa nazo nationalité hafa izy ary tamin'ny faha-efapolo taonany dikan'izay tsy gazo tsony fa eto zany de tena hoe tsy hitako izay holazaina mikasika an'ity HCC ity zay milaza hoe
hitanao zany hoe any amin'ny tsy mivonto mananteny teny zany ianao hoe izy tsy manana nationalité malagasy no tsy valable ny candidature ny milaza izy hoe lazao ara fa porofo fa nandainga izy tsy nandainga izy fa nafeny le izy fa raha ny tokony ho izy tokony navoakany ary ny tsy hoe satria tsy azo ivalosana ny didiny HEC tamin'ny 2018 ka raha milaza ny HEC 2023 hoe public io décret de naturalisation io am'izao zany io HEC am'izao io dia mahafantatra fa tsy manana nationalité malagasy intsony Andry Rajoelina ary manana nationalité vazaha izay nahazony tamin'ny 5 taonany. Marina izy fa tsy afaka ilaza hoe very nationalité any Andry Rajoelina k'izy ny amoaka décision na didim-pitsarana mikasika an'izany fa kosa rehefa handray ny candidature any Andry Rajoelina izy dia mila manamarina hoe mbola manana nationalité malagasy ve io olona. Ary ny certificat de nationalité malagasy tsy atao hoe didy tsy azo ivalozana satria tsy didy iny fa certificat, c'est pas un jugement, c'est un certificat. Ary ny certificat iny dia omena jusqu'à preuve du contraire. Certifie jusqu'à preuve du contraire que cette personne est de nationalité malagasy. Ny preuve contraire zany zao efa fantatra mpitsara rehetra eran'ny Madagasikara fa Andry Rajoelina dia efa tsy malagasy intsony fa vazaha. Koa dia asakasaka izay olona mbola amoaka certificat de nationalité eo fa ny mpitsara rehetra président ny tribunal eraky ny Madagasikara dia afaka mamoaka an'izany certificat de nationalité zany raha mahafeno fepetra ny olona iray. Afaka mandaa izany koa izy rehefa tsy mahafeno fepetra ny olona iray ary voalaza ny lalàna fa motiveny zany hoe omeny ny antony hoe tsy andava ny anomezana zany certificat zany. Eo zany tsika zao. Iza ny anome, iza ny asa anome. Milaza amin'izay zany ny HEC hoe noho ireo rehetrarehetra ireo lazaina fa efa tapitra ny feim-potoana anaovana fitoriana manino moa zany mandany fahafahany Andry Rajoelina milatsaka ho fidiana. Forclose izy ny action en contestation de la validation de candidature de Andry Rajoelina. Mampimehana raha zany arô tao amin'ny HEC dia sans préjugés sur tout le fond et les formes et tous les arguments à invoquer tonga dia niraisiko fotsiny hoe voilà tonga dia satria efa tamin'ny 2018 le raharaha nivoaka nareo 2023 vao nanao fitoriana ny zavatra rehetrarehetra ny avancenay tsy eritreretinay ho moyen nouveau dikan'izay lazainay fa efa non na même tsy tena zay fa satria efa tsy azo ivalosana ny didy avoakanay eto amin'ny HEC ka lazaina fa dia efa forclos nareo na efa dila fetrandro anaovana zany fitoriana zany. Fa tsy valinareo tsirairay ohatr'izao ny argument n'olona nefa ny argument anay mitombona ary azo raisina. Fa ianareo no mitady amadika fotsy ny mainty avadikareo hoe izahay miteny ty olona ty tsy manana nationalité malagasy tsony dia izy nareo hoe porofo ara fa nandainga izy na nanao izay isankanana ny fivoahan'ny journal officiel izy. Zay ka ny teny hoe nosakanana ny fivoahan'ny journal officiel. Tsy ny teny an'izany mihitsy zay statut infra ultra petit a zany na infra petit a tsy haiko tsony. Ny teny izay tsy manana nationalité tsony izy fa antanio ny tribunal de première instance. Raha ny tokony ho izy ary efa naveriko foana zany tsy manana compétence ilazana ny HEC hoe tsy manana nationalité tsony Andry Rajoelina fa manana obligation, manana didy izy andeha eny amin'ny tribunal de première instance antany hoe ity olona ity misy raharaha mpitsarana eo aminay ka alefa nareo aty
ny filazana na enina tsy mbola mana nationalité malagasy olo io dia manao ny tribunal de première instance na TPI. Tsy nanao an'izany ny HCC dikan'izay nanao déni de justice. Intelo izy manao déni de justice ato mikasika an'izay tsy nanao question préjudicielle zay. Ny atao hoe déni de justice dia hoe minitsy mapiatra ny lalàna. Minitsy mapiatra ny lalàna ny HCC. Deuxième chose, lazainy fa hoe raha misy fait nouveau amin'ny fitsarana anankiray dia azo ataony mamerina fitsarana. Nekeny izany nefany no laviny hoe tsy fait nouveau hony ny filazanay fa very nationalité Andrajoela fa lazainy hoe ny fait nouveau dia le hoe nanakana sa tsy nanakana nanao acte nanakanana ny fivoahan'le journal officiel avy ony Rajoelina. Ary farany dia nilaza izy hoe satria efa tapitra ny fetrandro. Ny fetrandro roa andro ao aorianany contestation ny résultat ny élection présidentielle no roa andro fa ny validation ny candidature tsy misy voalaza hoe ao anatin'ny feptaona hafirina no afahana manao an'izany. Dikan'izay déni de justice fanontelo tsisy mitombona ny valiten'ny HCC. Fa zao zany teny amintsika malagasy. Ny antony nanaovanay io fitoriana io satria manao izay adidinay izahay amin'ny mampanohitra ny tenanay. Manao izay tokony atao rehetra izahay ao anatin'ny fanarahan-dalàna ary mitaky ny fampiarana ny lalàna. Fa anjara ny zareo izay tokony hampiatra an'izany lalàna zany no mampiatra ny lalàna. Rehefa hita hoe tsy mampiatra ny lalàna izy dia atsika malagasy mieritreritra andeha amin'ny fametrahana ny atota taratasy hofidiana zao sika mianakavy manomboka rapitso. Dia ho hitantsika hoe azo itokisana ve zany HCC zany. Zao ary izy vao manomboka week-end dia efa zao ny hita fa avadika ny fotsiny mainty mitady an'izao mikimaky rehetrarehetra zao izy ijustifiena na ataontsika hoe anamarinana ny zavatra efa tsy azo amarinina. Dia mba eritrereto hoe rehefa andeha zany ny valim-pifidianana. Azonareo atokisana ve io HCC io? Atokisana ve fifidianana andeha eo? Fa zavatra misy dia tsy. Ary zao no teneko na mahazo certificat de nationalité malagasy ary Andry Rajoelina ho apetrany amin'ny atota taratasy pilatsahako fidiana dia efa nazavaiko aminareo teo hoe tsy ara-dalàna izany certificat zany ary tsy voatery hanome an'izany ny fitsarana fa afaka manome fandavana hanome an'izany ary tena tokony hanome an'izay fandavana izay mihitsy. Dia ilaza hoe ianao tompoko efa hitanay tamin'ny journal officiel izay public fa efa mana nationalité hafa noho izany dia alefanay hotsaraina eny amin'ny tribunal de première instance ianao ilazana fa very nationalité malagasinao. Fa hatreto aloha zany dia refus de délivrer le certificat de nationalité malagasy no omenay anao. Raha manao an'izay ny fitsarana malagasy dia misy soratra amin'ny tantara zany hoe mahavitra ny firenena ary nisy mpitsara anankiray teto ambonin'ny tany mpitsara malagasy mba nasahany ijoro envers et contre tout. Fa rehefa tsy hanao an'izay koa le mpitsara dia ho tsarainy tantara dans le sens contraire. Fa hatreto manontany anareo candidat amin'io élection manaraka io azo ekena ve matoky ve nareo fa ianareo andeha amin'io élection io na mahazo 100% raha ny fifidianana ka avadika an'zareo 8% dia lazainy fa hoe nul daholo ny vato azonareo na apetrany eo tsy fantatro nataony tamin'ny 2018 indray. Dia rehefa mametraka fitoriana eo nareo dia ozy azo raisina fa tsy mitombona. Inona amin'izay no ataontsika? Inona no ataontsika raha zany no mitranga? Ary melohan'izany rehetrarehetra zany raha mbola mini ilatsaka hofidiana Andry Rajoelina ka mbola mini anome certificat de nationalité anazy ny fitsarana izay tsy fantatro hoe iza na ny ministry ny fitsarana. Dia mbola hanaiky an'izany koa ny HCC
inona no ataontsika ny HEC io fa tsy afaka mipetraka fotsiny amin'izao tsika mila mandray fepetra malagasy rehetra tsy azotsika vela amin'izao io fa hoe zay zany non mandritry ny 5 taona manaraka indray dia fahoriana ny mahazo ny firenentsika ka tsy eketsika zany tsy eketsika zany hoe mandritry ny 5 taona manaraka dia mbola hiaritra an'ireo olo ireo isika ka dien'izao dia fa eritrereto manomboka rapitso ny tiktaky sao dia mbola hilatsaka eo ity vazaha mena sofina mieritreritra fa mbola afaka hilatsaka izy satria nolavy ny fitsarana HEC hoe forclos dila fepitona ny fitoriana izay nataonay. Izay ny tiako azavaina aminareo androany fa dia mametraka velomandram-peona ary te hanampy hoe azakivy retsika malagasy azakivy zara tsy kivy avy aty mitory foana mahazo ny azo raisina fa tsy mitombona ohatran zareo mitory foana dia mahazo ny azo raisina fa tsy mitombona koa izy tsy mahavita misambotra mihitsiny fa zao tohizatsika ny tola tsy maintsy miala teo ny ola izay tsy mitondra ny zom-pirenena malagasy tsony ary tsy eketsika hikarakara ny fifidianantsika izay tena president hitondra atsika tsy eketsika zany rehetrarehetra zany ary manomboko izao vao maika tsy eketsika satria tsy azo itokisana ny HEC tsy azo itokisana ny fitsarana dia tsisy miala eto zay ny teneniko mandram-peona dia misaotra betsaka indrindra ho antsika rehetra indrindra ny any Madagasikara izay mbola niaritra tamin'izao andro alina be efa amin'ny 10 alina efa ho amin'ny 11 alina zao any Madagasikara fa tsy manara anareo zay ary tsy hamela anareo hiady rereo fa miaraka foantsika mandram-peona daholo dia tafandrimandry